io jerentsika manaraka dia ny mampiditra utilisateur. Marihana zany fa ty application antsika ity dia afaka gérena utilisateur maro. Ty zao le vue en tant qu'administrateur ty, zany hoe ianao le tompon'le tsena fa afaka mampiditra mpiasa ianao. De ohatra hoe Jean Christophe ohatra le mpiasa, cliquenao fotsiny eto am'le hoe utilisateur a, zay ohatra ny anaran'le mpiasa, de ohatra hoe mipetraka eny Arivomamo, fonction vendeur izy a, de vendeur eny Ampandrana izy ohatra, de asitsika email, de ity email foroninao ty zany a no lasa accès-na rehefa avy eo, de mahazo mot de passe par défaut izy. Ok, ty zany nomenao azy ty, de validena ohatra zao, de midéconnecté tsika, de iny zany ny ampiasainy le adresse teo, arivo izy teo, arivo@gmail.com, de mot de passe par défaut ny 1 2 3 4 5 6, de teneny izy hoe tsy maintsy hovaina io mot de passe io rehefa tafiditra ao, sao de lasa idiran'ny olona. De se connecté a, de ohatr'izao zany le vue en tant qu'utilisateur. Jereo sao fa tsy afaka manova an'le resaka momba ny entreprise izy, de vente ny afaka ataony, de afaka mijery facture koa izy a, tsy afaka mampiditra produit izy fa mijery fotsiny zay produit misy zany. De tsy afaka manao approvisionnement izy fa mijery an'izay approvisionnement misy fotsiny, de mijery an'le stock fotsiny izy hoe firy misy ao, tsy afaka mampiditra point de vente izy. Dépense izy afaka mampiditra. Ok, ohatra hoe mampiditra izy hoe 10 000 ariary ny dépense, de non famadika, ohatra hoe nanao achat zareo tsy fantatry inona le achat, 10 000 ariary, de ajouteny le izy zao. De afaka mijery client moa izy, de afaka mampiditra, de afaka mijery an'le tutoriel regny koa izy a rehefa misy zavatra tsy hainy.